Taranja tennis dia tapitra ihany koa ny fifaninanana ho an'ireo kalazy ny Masters BOID zany izay tanterahana teny lafiteny. Tsy dia nivoana loatra tamin'ny efa nieritreretina ihany ireo nanomboka ny larina voalohany tamin'ity faninanana ity. Teo amin'ny lehilahy dia Jean-Jacques Rakotoasy no narana voalohany rehefa nandresy ny Andra Rasoul Malala, ary teo amin'ny vehivavy ihany koa dia mbola Iarnion no nivoaka nandresy nanoloana ny Océane. Mbola tsy afaka nanoloana ny zakakely indray Andra Rasoul Malala teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny Masters BID teo amin'ny taranja tenisy. Nitotsaina androany ny lalao famaranana teo amin'ny dingana farany amin'ity faninanana Masters BID ity. Resy ny Rakotoasy zaka tamin'ny seta 2-0 Andra Rasoul Malala 4-4, 4-2. Teo amin'ny vehivavy dia mbola Iarnion ihany koa no nandrobaka ny larana voalohany rehefa nandresy ny Océane tamin'ny seta 2-0, 4-4, 4-2. Larana fahatelo kosa teo amin'ny sokajy vehivavy izay dia Viviane rehefa nandresy ny safidy tamin'ny seta 2-2, 4-2, 4-7, 4-2. Teo amin'ny sokajy lehilahy dia larana fahatelo Iarvony rehefa nandresy ny Paulin tamin'ny seta 2-2. Ho an'ireo Masters ho an'ny sokajy zandriny kosa indray ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao famaranana izay nikatrohany Miarzo sy Tom Kohler ka Miarzo no nandresy tamin'ny seta 2-0, 4-2, 7-5, latsaky ny 14 taona io. Ho an'ny latsaky ny 10 taona kosa dia Iasina nandresy ny Toky tamin'ny seta 2-2. Latsaky ny 12 taona Ialanina nandresy ny Otikina tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny sokajy zazavavy kosa dia latsaky ny 12 taona Isanta nandresy ny Saria tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 10 taona dia Muriel nandresy ny Mute tamin'ny seta 2-2. Tafita any amin'ny tokony ho izy ny afatra nampitaina tao anatin'ity faninanana ity araka ny nambarany zareo mpikarakara. Zany farana le Open Orange Country Club Race, farana amin'le Masters BYD dia azo lazaina hoe tratra ny tanjony satria izay moa raha aman-dreny no karakara an'le izy dia hoe ho an'le zanakay manao tennis étude dia amin'izao fotoana izao zany Miarzo manao finale ny U14 dia rehefa avy eo Océane manao finale ny Masters ao amin'ny dame zany. Dia bon, azo lazaina hoe tratra zany le tanjony. Mokory zareo zany sélectionné manao championnat d'Afrique any Namibie amin'ny début janvier dia miankina amin'ny hoe mahazo bi any ministère sa tsy fa sur amin'ny plan tennistique zany dia azo lazaina hoe tratra. Ny joueur gasy moa zany voatra be daholo koa dia tena hoe resaka tennis zany dia tratra ny tanjony. Mbola hitreretina hoe hotohizana ve izy ity amin'ny taona ambony sa mijanona amin'ity andiany voalohany ity ary? Fanontaniana sarotra be zay raha ny fanirinay moa zany satria ny zanakay efa manina moa zany hoe miseo sacrifier mihitsy amin'le tennis satria anao joueur pro zany ry zareo dia raha ny fanirinay dia hoe hisy le izy, hitohy le izy fa mbola betsaka ny zavatra hoe tsy maintsy amboarina satria tsy moramora manao zavatra dia raha fanirina moa hisy ny joueur raha teo koa moa zany teny anay hoe mba ataovy hoe mba zavereny le izy dia hoy teo hoe ho lazaina manaraka eo ihany zany hoe ahoana ny toyany. Mbola hodiniana kosa ny andiany manaraka amin'ity faninanana ity araka nambarany zareo mpikarakara ihany.